Pasy moa zany hoe nosy manodidina moa zany io zany dia tsy mila angatahana zany amin'ny frantsay fa atsika io zany fa tokony zareo no miala tamin'io tany io satria atsika io zany hatramin'ny tany fa gôlo hatramin'ny sy ny mpanjaka taloha tany efa nisy malagasy mipetraka nge tamin'ireny nosy ireny ka tsy mila hoe takina zany io fa tokony ho averina amintsika ny nosy manodidina. Député dia ny fandraisana lavitra foana ny député zany mba hijoro ary tsy maintsy anao fehi-kevitra isy commission atsanganao zany isy fehi-kevitra hivoaka dia fehi-kevitra tokony hivoaka ao dia izay fehi-kevitra miaro ny tena tombotsoan'ny malagasy rehetra zany hoe tsy maintsy hoezahana zay hitovy amin'ny hevitry ny mpitarika teto miaraka ny tolona hatramin'izay zany sy izay zavatra henonareo teto sy henon'ny resahana teto zany tokony hivoaka ihany koa ao amin'ny teny maram-pirenena tsy tokony hivoana mihitsy amin'ny zavatra nyresahana teto ny zavatra tapaka tao raha toa moa ka mivoana amin'izany fa tsy mifanaraka amin'ny tombotsoan'ny malagasy sy zavatra tadiavintsika vahoaka mikasika ny tanitsika sy ny tanindrazantsika dia tokony hijoro zay député manana hevitra hafa zany tsy mitovy amin'ny hevitra ny vahoaka dia miteny ny anarany ary mivoaka pahabe-maso ka lalàna sy ino manana ny ekipitsika ho raha miresaka ny lalàna international ny asako amin'ny député dia ny ao amin'ny teny maram-pirenena mamoaka ny miaraka amin'ny namana rehetrarehetra ao sy mavaboaka ao zany mamoaka ny le fehi-kevitra hoentina ho avoaka ary ho fantatry ny be sy ny maro fantatry ny vahoaka malagasy mikasika anao.